tokony hanana ny faneovan-tenany manokana ny senita ao anatin'ny fikarakarana ny fifidianana toy izao. Io no hevitra Andriamatora Arnirina Jakeme mpikambana avy ao anivon'ny filan-kevitra ambony ny tetezamita ny CST raha nitondra ny voampijery mahakasika ny fanemorana ny fifidianana ny tenany. Ity farany moa dia nanambara fa goavana ny asa izay iandreketan'ny senita ka mila fanohanana avy amin'ny rehetra ity ratsa mangaika ity. Nitaky ny tokony hanohanana ny senita amin'ny asany ary ny tokony hanomezana fahaleovantena tanteraka ity rafitra ity alavrary ny fifidianana izay ho tanterahana Andriamatora Arnirina Jakeme parlementaire CST ary ho azy dia tokony totosaina ao anatin'ny fahamatorana ny fifidianana. Fantatra loko fa misy lafizavatra teknika maromaro mbola manahirana mety atonga hoe manao fifidianana tandrametaka indraitsika raha manao favoandevoana selotsika ve miala neny ny fitsongonany marika mba sy andevena ambelona hananana zavatra matotra sy mitombona kokoa satria lafiny teknika maromaro zany fantatra mbola sy mitombanao fantatra ngeza be koa nge fa ny communauté internationale zay manana traikefa ny resaka fivoahana ampikrizy fa isan'ny ngeza be eo amin'le fitoniny nampizy mahatrasa atsika nge dia ny amnistie nefa tsika miaraka mahalala fa raha ny zavatra fantatsika zany dia mety any amin'ny 1 amin'ny 10 février any mety hivoaka ny mpikambana ny filan-kevitra fampihavanana malagasy noho izany andeha ataotsika hoe manana fianakaviana hanana miralenta sasy olona tsika hiatrika amin'izay mety ho sakasakana sy maintsy koarana mila olona tena vonina sady koa ary tokony tena hanana ny fahaleovan-tenany tanteraka ny senita ary ny hery rehetra zany dia tokony hanohana azy fa tsy misy sangana ho vato misakana lasa handrava ny fahaleovan-tenany dia ampifamaly antsika mianakapitra apitso zavakapitso. No marian'Andriamatora Arnirina Jakeme ihany koa fa mila fitoniana ny fanomanana ny fifidianana. Heverin'ity mpanao politika ity fa tsy vahaolana ny fanerenan'ny Praiminisitra hiala amin'ny toerany. Tongavana ny fitoniana mihitsy araka ny fanontaniana ny fitakiana hoe andeha terena hametram-pialana ny Praiminisitra hanahirana antsika ny antony izao ny mpanao politika malagasy nanao sy ny tombotsotra no nametraka ny Praiminisitra Omer Belzika ary nakataovy ny communauté internationale ny fijery koa zany raha miditra amin'izay lalana mampisavoritaka zay tsika zay tsy mba mahandry ny andro anodinany akoho zay dia tsy hitondra fitoniana zany. Tsy maro toerana ny misy ny firenena amin'izao fotoana izao araka ny hevitra Andriamatora Arnirina Jakeme ary ilaina amin'ny fitadiavana fototra matotra iorenana. Heverin'ity mpanao politika ity fa nidinika eo amin'ny samy malagasy ihany no ahafahana mamany olana fototra rehetra.